mifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany ny miaona aminao amin'izao fotoana izao amin'ity sabata ity. Fakahita isomatsara sika mifampiarahaba, atoloranao ny firarintso rehetra, ny fitahin'ny tompo aminao sy ny ankonanao ary toy ny mazatra dia tononona hatrany fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-pon'ny tsiraray avy. Miarahaba nizy mianatra ihany koa isika tafaraka indray amin'izao anio izao. Matoky isika fa ny fanahin'Andriamanitra dia hitoetra betsaka ao am-pontsika. Mialohan'ny raha tsika mandinika ny ten'Andriamanitra dia andeha andray hivavaka isika. Ya raha hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitra dia raha laza saotra natolotra ianao ny amin'ny fitantanana ny famindrapo tsy talany izay natolotra ho anay. Am'tian'ity raha hianatra ny teninao izahay dia irao ny fanana masina mba hitoetra aty am-ponay ka ny afatra rehetra izay hodinihana dia hitondra aina ho anay ary hitondra fanavozana feno ainko ho andreo mpiara-mianatra ny lesona. Dia mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Tononona amin'aran'ny Jesosy nivavaka. Amen. Amen. Inona fa efa eo am-pelantanantsika rehetra ny Baiboly. Ipelantanantsika ihany koa ny taridalana ny bokin'ny lesona. Tsara mandrakariva manko sady miaino isika, mandray an-tsoratra no mamadibadika ny pejy izay nomeny tompo antsika. Ny lesona iarahantsika miaraka androany dia hoe pitolona ambavaka. Pitolona ambavaka. Misy ny andinina natao tadidiana. Andeha indray iarahantsika miaino izay andinina natao tadidiana izay. Ny lesontsika fahaenina izay mitondra lohateny hoe pitolona ambavaka dia manana tsenjery toy izao tsika ianarana ao amin'ny Salamy 4:100 andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe izao tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy dia hiantso aho raha mbola velona koa. Soratsika ny amin'izany andina tadidiana izany Andriamanitra izay nomeny antsika. Mbola anatin'ilay tontolo-kevitra hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsika ilay izy mianadary mpiara-mianatra namana isany. Ary amin'ity androany ity dia iresaka betsaka amin'ny mikasika manomboka iresaka mombany amin'ny vavaka indray sika. Satria raha tiantsika ny tombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy ny fifampiresahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Amin'ity androany ity zany dia ny amin'ny heriny dia mbola mikasika izay vavaka izay tsy ampy anie izay. Fa izay aloha nomeny tompo antsika dia hifalentsika vavaka ny fampiresahana. Ny inona tokoa moa ny vavaka? Ny vavaka dia resaka atao tahaka ny amin'ny olona tiana. Fifampiresahana zany ny vavaka. Alao sara an-tsaina hoe tsy miresaka firy amin'ny namanao akaiky anao ianao na amin'ny vadinao. Inona zavatra hitranga? Azo antoka fa hipotra ny olana, vorava tsikelikely ny fifandraisana. Ka raha jerena zany ty vavaka ty, ty resaka fifampiresahana amin'Andriamanitra ty dia tena fifandraisana akaiky mifetraikany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Zany hoe miankina manaina zany ity resaka ity. Ary ilaitsika zany mikolokolo ny fiainam-bavaka ka mba ahafahantsika mijery zany dia hijery loha hevitra vitsivitsika ireo olona izay nandalo tamin'izany hoe pitolona ambavaka zany ho zaraintsika telo ny fanaovantsika eto aloha ny amin'ny androany. Ny voalohany dia ireo karazan'olona vitsivitsy izay nanao fanandramana zany hoe mitolona ambavaka zany. Daniel ho resantsika eo, ho resantsika eo Enoka, dia ho resantsika eo Mosesy, efa fantatsika daholo zany. Ny fizarana faharoa dia ho resantsika hoe manahoana indray ny fihetsika rehefa hivavaka. Ary ny fahatelo farany manahoana kosa ny amin'ny vavaka fanelarelanana izay ataonao. Ry izy mianadahy, andao ho resantsika ny fizarana voalohany dia ireo pitolona ambavaka ireo anaran'olona Daniel, Enoka ary Mosesy. Andao Daniel no resantsika voalohany, ahoana fahitantsika ny pitolona ambavaka nataon'ny Daniel. Ya, resaka momba ny Daniel kely zany isika. Ngamba efa tsisy izay tsy mahafantatra ny Daniel isika satria izy io dia olo malaza lehibe ao amin'ny Baiboly. Ary
Zao ny voalaza ao amin'ny Daniela toko voalohany andiny fahavalo hoe io zany tena afantarantsika azy hoe ary Daniela ny tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny mpanjaka. Ity Daniela ity zany dia ny fidy mihitsy izy tsy handoto ny tenany. Manarak'izay dia hoe misy namany koa niaraka taminy ao amin'ny Daniela toko voalohany indray izy io andiny fafito ambin'ny folo dia hoe ary ireo zatovo efa da ireo izany hoe Daniela sy ireo namany telo lahy zany dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy ny fahendrena rehetra ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra. Izany hoe ny amaritan'ny baiboly an'i Daniela zany dia tena olona endry izy ity olona marani-tsaina izy ity ary ao amin'ny andininy hafa arany dia voalaza fa malala indrindra tsy indray mandeha fa hoe malala an'Andriamanitra indrindra. Izy ilay nahalala ny nofo sy ny fahitana io dia rehefa nivavaka izy io dia nampahafantarin'Andriamanitra azy. Inona moa zany tsy ambaratelon'ny Daniela ao anatin'izany rehetra izany hoe sady marani-tsaina no manana fahendrena ary na dia tao anatin'ny toe-javatra mampidi-doza aza Daniela dia tao naomby mandrakariva inona tsy ambaratelon'ny Daniela. Rehefa dinihana zany rehefa dinihana ny fiainan'i Daniela dia izao nanana fifandraisana matanjaka sy maharitra tamin'Andriamanitra Daniela. Miresaka izay Daniela izay ihany ianao inona no vokatra izay fananan'i Daniela fiainam-bavaka izay teo amin'ny fiainana? Ny efa nilazaiko teo moa zany izay hoe nanjary nanam-pahendrena izy. Lasa niaiky volana mihitsy manodidina azy tsy hoe nanam-pahendrena ho an'ny tenany fotsiny izy fa ny olona mihitsy no niaiky an'izany araka ny voalaza ao amin'ny Daniela toko fahaenina andiny fahaefatra dia izao ireo fahavalon'ny Daniela ireo dia tsy nahita izay hampangany azy na izay tsininy akory. Ry mpiara-mianatra namana mahafinaritra tokoa ny fiainan'i Daniela. Tsara aloha manamarika efa ao anatin'ny baiboly dia misy Daniela telo. Ny anankiray i Daniela zanakalahin'ny Abigail. Ny Daniela faharoa dia Daniela mpisorona izay taranaki Tamara. Ary ilay Daniela fahatelo i Daniela resantsika io izay manokana mihitsy satria anisan'ny olo malaza lehibe ao anatin'ny baiboly tokoa izany Daniela izany. Satria ny taonjaton'ny fandimby rehetra dia tao anankilesona avy amin'ny tantara ny Daniela. Manahoana ary izay vavaka Daniela izay rehefa nivavaka Daniela fantatsika tsara fa tena nitodika tany amin'Andriamanitra izy rehefa nivavaka nametraka ny fiainana tamin'Andriamanitra izy ary vokatry ny fivavahana izay araka voalaza teo dia tsy nahitana tsy nahitana kilema izany hoe izany nivavaka manova manamboatra ny toetrantsika izany izy io ilainy koa ny azo lazaina ny amin'ny fiainam-bavaky Daniela. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny Daniela ihany koa dia izao hoe rehefa izay zany no tanteraka dia izao ny zavatra nitranga hoe ny aino ny vavaky Daniela lanitra. Na dia teo ary zany ny fiezahany fahavalo anapaka io fifandraisana n'Andriamanitra io dia ny aino ny vavaka Daniela Andriamanitra. Faharoa ihany koa dia izao ihany koa nahafinaritra ny tamin'ity dia izao hoe na dia efa nivoaka ary zany ny fandrahonana ho faty satria izay le fandrahonana faty tsy azo atao no mivavaka amin'Andriamanitra afa-tsy amin'izy izy amin'ny mpanjaka iry ihany. Dia Daniela kosa hoan'ny izy ny azona ny fahazarany ny vavaka ary iny tena lesona lehibe fiazonana ny fahazarany. Ianao zany tsy andry hoe isy loza atao hitranga vao iny izy hivavaka fa ny fahazarana mivavaka zany dia miaro anao amin'ny zavatra rehetra ary tsy nivatika izy na dia teo ary zany didiny voaka miantra manainy zany fa dia notohizany isan'andro ny fisaorana sy ny fitalahoana ary ny telo isan'andro. Ny mpiara-mianatra namana zava-dehibe izany toetran'ny Daniela izany na dia atao anaty zava-tsarotra azy sy niala tamin'Andriamanitra. Ianao koa azonao atao ny mitalao amin'Andriamanitra na dia ao anatin'ny zavatra sarotra indrindra azy ary ny Daniela dia natao nihitany maso mihitsy le fihetsika. Andeha hojerevantsika indray kosa ny tantara anankiray fiainan'olona anankiray fiainam-bavak'olona anankiray Enoka ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fahadimy no ahitantsika ny tantaran'ny Enoka amin'ny Genesis toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo andeha ho vakitsika
izany teny zany ary eo no antaniko anareo mianata hoe ahoana no fahitantsika ny fiainam-bavaky enoka indray arak'izay voalaza teo zay amin'ny andiny ny 2 hoe ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra telonjato taona enoka taoriana niterana Metosela ary niteraka zazalahy zazavavy izy ary ny andro rehetra ny ainan'ny enoka dia 580 amby telonjato taona ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra enoka ka tsy hita izy fa nientin'Andriamanitra ahoana ny azontsika lazaina ny amin'ny hoe ty mpitolonam-bavaka anankiray ty enoka izany mahafinaritra ny tanany enoko ty ihany koa dia zao hoe tsy de milaza zavatra maro momba ny fiainany enoka ny baiboly afa-tsy ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra nandritra nina ho izy telonjato tena zava-dehibe nefa zava-dehibe izany io miara-mandeha maharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mandritra ny telonjato taona zava-dehibe zany zavatra tiako somary tsy pihana kely koa zao hoe niaina tamin'ny fotoan-tsatra tahakitsika zao ihany koa enoka rehefa ny tombo ny faratsy ny olona dia zao ny zavatra nafinaritra nyty enoka ty nampitombony koa nazy nindy izy fahalalany an'Andriamanitra ary dia zao namafisiny ny firaisana mafinaritra mieritreritana zany hoe tsy nanao tsirambina fifandraisana teo zany zava-tsarotra an'reo fa sao dia manakambara ny namako atatra nefa volona teny le mahavariana zany le hoe telonjato taona niara-nandeha niresaka tamin'Andriamanitra foana tsika koa hoe mahay manao an'izany mazava loatra fa haitsika zany manao zany satria enoka ary nahay an'izany olombelona tahaka atsika izy fa ny nataony zany dia tsy hoe tokamonina izy kory tokamonina nandritra ny telonjato taona ka hoe ifampiresaka amin'Andriamanitra fotsiny tsy izay fa ny fiainany enoka zany dia hoe sady mandeha izy no mivavaka ary izay moa le lohateny hoe sady nandeha no niresaka tamin'Andriamanitra enoka azontsika atao tsara zany na makaizitsika na makaiza eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo amin'ny raharaha izay ataontsika ny asa ataontsika azontsika atao kay ny miresaka amin'Andriamanitra na dia ny mpandehanana aza dia tahaka n'izany nataony enoka tsy nanao tsirambina ny firaisany tamin'Andriamanitra mihitsy zany enoka teo amin'ny fiainany ary azontsika atao tsara izany azontsika le tahaka ny ohatra navelany enoka voalaza ao amin'ny patriarika sy mpaminany ao amin'ny boky patriarika sy mpaminany fa hoe rehefa avy nanao ny asa famonjem-panahy izy dia nitokana lavitra ny vahoaka mba hikatsaka ny fahalalana an'Andriamanitra izay nampangetaeta azy fatratra taorinan'ireny fotoana niraisany tamin'Andriamanitra ireny dia nanjelanjelatry ny fahazavan'i Jesosy ny tarehany ary rehefa tafaverina indray teo voan'ny olona izy na dia ny ratsy fanahy aza dia nijery azy tamin'ny mpanajana ny ari-tahotra zay zany le fiainany enoka sady miara-mandeha ihany koa izy no miresaka amin'Andriamanitra no manokana fotoana ihany koa zany izy hivavahana samy rery zany hoe ilaina daholo zany fomba fivavahana rehetra zany teo amin'ny enoka ary zava-dehibe zany ho atsika satria fantatsika zany fa naiza toerana misy atsika naiza le atsika dia zao tsy misy toerana sy fotoana izay tsy andrenesan'Andriamanitra mivavaka ataontsika fa reny foana izy io mafinaritra zany fa hoe sady mandeha no miresaka amin'Andriamanitra andao mba hanao fanandramana amin'izany izy sady mandeha ianao manatanteraka ny adidinao ny andraikitrao sady mianatra ianao manao ny raharaham-barotra ao manao ny fivelomanao no miresaka amin'Andriamanitra dia horesantsika indray ilay mpitolonam-bavaka anankiray Mosesy io izy andray moa tsy mahalala Mosesy ilay mpitarika anankiray manana toe-panahy ambony manana toe-panaraka an'Andriamanitra inona no tsy ambaratelo inona no azontsika lazaina ry izy menada mikasika ny amin'ny Mosesy ihany koa dia malaza ihany koa ny tantarany ao amin'ny baiboly dia ho jerentsika kely indray hoe navy moa zany ny mampiavaka ny fiaina Mosesy voalaza moa zany ao amin'ny baiboly fa i Mosesy dia olona izay tena malemy fanahy indrindra amin'ny olombelona rehetra izy ary mpitarika feno fanetreteny izy fantatsika tsara nefa fa tsy mora ny andraikitry Mosesy satria nitarika vahoaka betsaka izy izay tsy hoe vahoaka endry fa tena vahoaka naditra azo lazaina hoe naditra vahoaka mikomy vahoaka monmonaka nefany
raha jeren'ankapobeany ny fiainan'i Mosesy ao anaty baiboly dia hita fa naomby izy mandrakariva teo amin'ny mampitarika azy zany. Inona indray ny tsy ambaratelo ny fahombiazany tamin'ity dia tsy inona fa dia izao hoe nanana toe-panaraka an'Andriamanitra izy dia nanana fifandraisana tsy tapaka sy maharitra tamin'Andriamanitra tahaka an'ilay olona anankiroa voalaza teo ihany zany. Misy antony matoa zany averimberina izay hoe manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra satria izay kay tsy ambaratelo ny fahombiazan'ireo izay kay tsy ambaratelo ny fahombiazan'ireo olo malaza ireo izy nifandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra fa tsy hoe tonga ho azy teo ny fahombiazana. Isaky ny anao zavatra Mosesy dia hitantsika ao amin'ny baiboly fa nangataka ny fitarihana foana izy. Isaky ny nisy olana sahalan'ny hoe nanao fahotana ny zanak'Israely na nandika ny lalàna dia nifona i Mosesy zany dia zany ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Azontsika ilay tahaka koa Mosesy. Ry mpiara-mianatra namana, zava-dehibe eo antsika ny mahafantatra ny tsy ambaratelo Mosesy zany. Ny tsy ambaratelo Mosesy araka ny taridalana amin'ny oloantsika io dia araka ny voalaza teo ny fifandraisana tsy tapaka. Inona tokoa moa no mitranga raha toa ka tapaka ny fifandraisan'ny herinaratra anankiray ao an-tranonao zany amin'ny foibe maizina tsy misy fahazavana. Dia tahaka an'izany koa ny fanandramana amin'ny mpitolona mambavaka ianao zany izao zany tahaka ny Mosesy ilainao zany mikasikany amin'izay. Ina ihany koa ny azo lazaintsika mikasikany amin'ny toe-panahin'ny Mosesy ity ny raha resaka Mosesy isika dia mahafinaritra misy ity zao hoe ny baiboly zany dia mirakitra fepotona 7 andro maromaro izay nanomezan'Andriamanitra any Mosesy toromarika manokana momba ny fanorenan'ny tabernakely sy ny ampitana ny lalàna samy hafa taminy. Zay zany. Ary nafinatra zany dia hoe nandritra ireo 7 andro maromaro ireo zay ny fanakalozan'Andriamanitra hevitra tamin'ny Mosesy dia ny zavatra nafinatra etan'izao hoe tsy mba nangataka ny ho azy mihitsy Mosesy fa nangataka ny talahoany foana ho an'ny vahoaka. Zay zany ny tena zavatra hitao hoe ny songadina nafinatra ihany koa. Dia izao ihany koa hoe isika amin'izao fotoana izao mety tsy manana tombontsoa iresaka mivantana amin'Andriamanitra tahaka ny Mosesy fa nivavaka azadino zany nivavaka ny mameno ny banga amin'ny famelana antsika iresaka mivantana aminy. Io zany ny zava-dehibe ivavaka io olo nivavaka mihitsy zany isika. Ry mpiara-mianatra namana ny fizarana voalohany zany raha fitiana dia hitantsika ny Daniela ilay mivavaka na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra mavesatra azy. Hitantsika ihany koa fizarana voalohany fa miresaka ny amina lehilahy anankiray Enoka dia tena fiainam-bavaka miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ary hitantsika ihany koa ny fiainan'i Mosesy ilay tia miresaka amin'Andriamanitra. Andeha hitantsika ny fizarana faharoa hoe ahoana koa sary ny amin'ny fihetsika rehefa eo mpivavahana. Rehefa misy olona amin'ny fiainantsika dia vitantsika ny miantso olona mba izy fampizarana. Io zao ny olana mahazo ahy. Rehefa misy fifaliana ihany koa vaovao mahafinaritra dia fampizarana. Tiako ny ilaza amintsika fa afaka manao tahaka an'izany koa tsika amin'Andriamanitra. Ny mpanoratra anankiray Ellen White amin'ny boky Théocriste dia milaza tahaka izao hoe ny fivavahana hoy izy dia fanaborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Dia rehefa hitantarana ilay zavatra amin'ny olona namanao ary ianao manahoana ny fihetsika ao. Rehefa ilaza ilay zavatra mampalahelo ianao manahoana ny fihetsika ao. No resantsika eto zany hoe manahoana ny fihetsika rehefa iona amin'Andriamanitra isika. Inona re mba azo anampiana? Inona mba azo anampiana ny mpiara-mianatra ny amin'izany hoe fihetsika tokony atao? Satria azo antoka fa raha miona amin'ny lehibe ianao tsy maintsy misy fihetsika tokony asehonao eo. Raha iona amin'ny filoam-panjakana filoam-pirenena ianao misy fihetsika tokony apetraka ao eo. Miona amin'ny zanakao ianao misy fihetsika tokony asehonao ianao eo. Manahoana kosa ny fihetsika raha iona amin'ilay Andriamanitra tompontsika isika. Ny mahafinaritra zany dia zao hoe ny fahazarana moa zany dia zao hoe rehefa mivavaka
de ahoana andao manakipo masosika fa maninontsika ny tsy miritra rehefa mivavaka satria efa mikipy zany ny masosika dia mamela atsika hifantoka bebe kokoa amin'ny mivavaka zany saingy zao tsy azo atao zany amin'ny toe zavatra sasany ohatra hoe mandevy ianao de ikipy mitolatsaka Levanao miresaka amin'Andriamanitra mitondra tomobile ave ianao de ikipy mety hidona amin'ny poto fa ny zava-dehibe zany de zao a rehefa mivavaka isika de ny zava-dehibe dia ny fanajana mendrika an'Andriamanitra amin'ny mivavaka ataotsika hoe ahoana ny fanajana mendrika tokony ataoko amin'Andriamanitra rehefa mivavaka zava-dehibe zany ny fihetsika ya nisy olona maromaro koa atao amin'ny baiboly ato nampiseho fihetsika manokana teo anatrehan'Andriamanitra izy de ny mandohalika zany hitantsika ohatra Daniela nandohalika izy ao amin'ny Daniela 9:1-10 i Jesosy ihany koa ao amin'ny Luka 2:2 Stefana ihany koa efa tatsika moa fa nanao asa fitoriana izy ary tena mafy ny adina treny satria tena feno fahavalo izy tamin'izay dia nandohalika izy i Petera ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly ao 7 ary i Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany 2 zany hoe misy heviny manokana zany tia fihetsika mandohalika ity rehefa mivavaka isika ina moa ny hevitry ny hoe mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra zany tsika satria reo olo reo aloha zany toy izany koa isika ny fandolehana zany dia fanehoana hoe vonona ilefitra isika vonona hanompo isika satria Andriamanitra ilay resantsika moa zany fa tsy hoe olombelona vonona hanompo isika ary tena fihetsika natokana ho an'Andriamanitra mihitsy zany tia mandohalika ity hoe izy no Andriamanitra izy no mpanjakako izy no mpahary fahafantarana zany rehetra zany le hoe mandohalika tsy hoe kory araka ny teniny namantsika teo tsy hoe kory hoe andohalika foana indray zany tsika sady mandeha ny mandohalika zay zany le mila tandremantsika tsara fa misy fotoanany zany le zavatra rehetra ireo ao amin'ny baiboly ihany koa de nisy olona mitsangana rehefa mivavaka misy olona ihany koa mipetraka rehefa mivavaka tahaka ny Iana zay nangataka zanaka teo akaikin'ny fitoerana masina misy ihany koa ny miankohaka amin'ny tany mihitsiny rehefa mivavaka zany fihetsika miankohaka zany moa ao amin'ny tamin'ny andron'ny baiboly de matetika izy io fanao eo anatrehan'ny olona ambony olona manakaja fa indraindray koa zany izy de fihetsika ataon'ny olona amin'Andriamanitra rehefa mivavaka izy samy tsisy madiso andreo zany tsy mametsin'ny olona mivavaka amin'izany fomba rehetra zany Andriamanitra azo atao avokoa zany na eo am-pandriana azy isika ny mivavaka azo atao ihany koa zany misy koa ary miankohaka eo am-pandriana mipetraka eo am-pandriana miresaka amin'Andriamanitra azo atao avokoa zany misy ihany koa olona noho ny fahasembanana ohatra tsy afaka mandohalika mihitsy izy misy koa mety tsy afaka manakipy maso mihitsy izy ka ina ary zany ny tena zava-dehibe ao anatin'ity vavaka ity de tsotra fotsiny hoe ny ao anatin'ny fonao zany ny tena manandanja misy mantsiny mety hoe miankohaka izy fa tsy fantatra zay ao am-pony ao fa Andriamanitra moa malala ny ao am-po ka izay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra hoe ny ao am-ponao ve miankohaka sy tena mivavaka amin'Andriamanitra fa ny zava-dehibe ry mpiara-mianatra namana dia ny hoe raisinao am-poly hoe mivavah ka aza mitsahatra mandeha sady miresaka sady mitondra fiara sady manao raharaha tokantrano anao no mivavaka tena tokony ataontsika izany fa ny taridarantsika kosa nefa dia zao mba milaza ihany izy mba manoro hevitra kely ihany hoe raha mivavaka mandohalika anify ianao zava-dehibe zany le mandohalika mivavaka satria ny fandoriana izy dia maneho fanitretena ihany koa izy io kanefa dia zao ilayntsika zany ny mametraka hoe fanajana tanteraky io zany ny tena zava-dehibe rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao manahirana zany mieritreritra hoe rehefa iresaka amin'Andriamanitra ianao ve dia hitsinjatsitsaka hipelipelika ohatrany hafahafa ihany mieritreritra an'izany zao Andriamanitra hanome fahendrena ho antsika ao anatin'ireny toe-javatra ireny fa ny fantatra dia zao Jesosy
rehefa niresaka tamin'ny rainy izy dia nampilifotra ny loaly teny mivavaka avely tahaka ny voalazany namantsika rehetra tsy hoe diso akory tsy hoe manao fandaminana manokana andriamanitra tsy maintsy mitsangana tsy maintsy mipetraka tsy maintsy mandoalika tsy maintsy zao io miankina le toepo miankina ny zavatra misy io fa ny ampirisena antsika mpiara-mianana dia zao hoe ny fietsika voalohany indrindra rehefa mivavaka dia fietsika feny fanajana tao miteraka tena satria eo amin'ny fotoana ivavahanao manko no itenenana amin'ny satana hoe za ty a dia mifidy an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy zay zany zavatra kamaranantsika azy izy menada dia ny hoe ny vivavaka fanelanelanana ahoana ny amin'ny vavaka fanelanelanana io zay nataon'ny Mosesy satria Mosesy dia fantatsika tsara fa lehilahy zay ny fona ho an'ny hafa foana izy ahoana ny fomba azontsika resahana amin'ity zavatra ity satria tena milaitsika be zay manahoana izy io roviny sika manao an'izay zavatra izay a inona ny azo ambara maranantsika izao fanaovana izao inona ny azontsika lazaina ato amin'ny namako ato ny ho an'ny vavaka fanelanelana zany dia ho an'ny lesitsika moa zany tonga dia ndresahany tao mihitsy ndresahany voalohany tao hoe vavaka fanelanana ho an'ny ndresahana tao ho an'ny izy ho iarona rehefa nanoty iarona dia soa ihany fa nanao vavaka fanelanelanana Mosesy fa raha tsy zany maty arona vokatry ny fimonomonomany Miriama ihany koa fianakaviana io fianakaviana sady mpiara-miasa fa namela ny heliny Mosesy ary nanao le vavaka fanelanelanana mba azona famonjena ho azy mianadahy fantatsika tsara nytoy zavatra nytrangakony e naloatsiny tamin'ny Andriamanitra zanak'Israely dia vavaka fanelanana Mosesy fona ho azy ireo rehetra zanak'Israely hoe tena tsy nety mihitsy hivavaka mivantana tamin'Andriamanitra fa nangataka hoe Mosesy mba mivavaka ho anay tena ilaina zany ny mivavaka ho an'ny hafa ina ihany koa nazo lazaina ohatra saika iteny fa ohatra ny manampy an'izay voalazanareo rehetra izay hoe le toe-tsain'ny Mosesy eo ampanaovana an'ilay vavaka fanelanelana koa zany tena mahafinaritra satria azony natao tsara ne ny namelan'Andriamanitra hampiatra an'ilay sazy mendrika an'reto olona ireto izay iray tapo aminy moa zany Arona sy Miriama Andriamanitra zany efa nahita hoe zao ny sazy mendrika an'reto dia niteneny tamin'ny Mosesy moa ilay sazy azony natao tsara hoe mendrika an'ireo mihitsy zany fa dia ataovy Andriamanitra kanjo tena tsy izay mihitsy ary fandaran'Andriamanitra avokoa moa zany satria Mosesy dia nataon'Andriamanitra tandindona maneho an'i Jesosy ary Jesosy izay mangataka famela-keloka ho antsika mandrakariva mifona ho antsika mandrakariva tsy mba namela antsika handray ny sazy mendrika antsika fa nanolo tena handray ny sazy eo amin'ny toerantsika ary naneho an'izay mihitsiny i Mosesy anankiray ihany koa teto izy nanao vavaka voalaza teo fa nanao vavaka fanelanana ho an'ny ray tapo aminy Mosesy fa nanao vavaka fanelanelana ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy izy zany hoe ohatra ho antsika izay azontsika atao mihitsy zany mivavaka ho an'ny vahoaka betsaka tsy hoe olona ray fotsiny na ny olon-tiantsika fotsiny fa ny vahoaka ray manontolo ny firenena ray manontolo satria azontsika atao zay zavatra izay jerentsika kely ange ny voalazan'ny lesona fa misy teboka kely anankiefatra izay mamaritra ny toetra Mosesy hoe nanam-pitiavana lalina an'Andriamanitra zany ity Mosesy ity dia hita teo amin'ny toetrany izany Andriamanitra zany avy eo naneho ny toetrany tamin'ny Mosesy dia nilaza hoe Andriamanitra mamindra fo sy miantra mahari-po sady be famindrapo sy fahamarinana izay lasa toetra Mosesy ihany koa zany faharoa dia hoe nanam-pahasahiana i Mosesy ary nahatoky koa Mosesy tamin'ny fifikirany tamin'Andriamanitra zany na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra nanana an'izay faharetan'izay izy fahatelo dia nampatsiahivon'ny Mosesy an'Andriamanitra ny fanekeny zany hoe ao anatin'ilay vavaka zany dia misy teny fikasana takiana hoe ianao ne Andriamanitra efa niteny an'izao momba n'ity vahoaka ity izao no lazainao fa tanterao io teninao io zany hoe azontsika atao mihitsy zany izay mifandahatra amin'Andriamanitra izay ao anatin'ny vavaka ary Mosesy dia nitaky an'izay fanekena izay ho an'reto vahoaka reto
fa farany a dia izao hoe minekeny Mosesy ny valim-bavaka nomen'Andriamanitra na eny na tsy, na dia nahery ny vavaka sy na fanafo ary Mosesy ka ataony taky an'izany hoe teny fikasana izany a, dia tsy hoe nanery an'Andriamanitra izy tsy akory fa niandry tsara izy, fa na eny na tsy ilay valim-bavaka eo a dia ekena mandrakariva ary izay a no tsara ho fantatsika koa fa isika dia tsy mandidy an'Andriamanitra akory amin'ny alalan'ny vavaka fa manantena fotsiny isika fa ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva no angatantsika. Raha fitinina zany zay zavatra izay a dia tena zava-dehibe ny fitondranam-bavaka ny ankohonanao, zava-dehibe ny fitondranam-bavaka ny mpiara-miasa aminao, zava-dehibe ny mitondram-bavaka ny mpiray firenena aminao, mampirisika antsika hitondram-bavaka fa i Mosesy tsy fotoana fohy fa voalaza Deutéronome 10:10 hoe izao ny toetra 7 andro 7 alina to telopolatra tahaka le teo ihany ary Jehovah niaino a fa tsy handringanana anareo. Tena zava-dehibe zany, tena naharitra Mosesy. Inona ny antony nanosika Mosesy anao an'izay zavatra izay? Noho ny fitiavany nahatantarahan'i Mosesy. Tapitra ny fotoanantsika izy menata kanefa sao dia misy teny fohy fintina kely mba hamarana antsika azy ny zavatra andrasantsika tamin'ity androany ity. Ny afatro teny fohy fa hamarana ny lesona angamba dia zao hoe le afatra mahafinaritra ao amin'ny Genesis 2:3-20 izay nataony Jakoba izy ity hoe tsy avelako ianao raha tsy maninona mita vokatry inona zay ilaina zany ty tolona-bavaka ity satria io a no hery ahafahantsika mijoro amin'izao andro farany zao. Ny amaranako azy indray a dia hoe tsika zany tena manana tombontsoa lehibe mihitsy manana an'Andriamanitra izay afaka miaino antsika noho ny amin'ny Jesosy moa no nahafahantsika an'izay hoe lasa afaka mifandray mivantana amin'Andriamanitra izany. Tsy mila finday tsika, tsy mila fitaovana isika fa mandreny ny vavaka ataontsika Andriamanitra na aiza na any amin'ny toerana faran'izay miafina indrindra ary Andriamanitra dia azontsika izarana ny fifaliantsika na ny fahoriantsika na tebitebintsika na ny tahotritsika mihoatra noho ny hoe sofin'olombelona izay tsy tanteraka mety mbola hanambarantsika an'izany. Tsy tahaka izany Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho izany satria afaka manome vahaolana izy amin'izay rehetra manjohantsika etỳ an-tany ka manainga antsika izany mba hazoto hivavaka satria tombontsoa lehibe omena antsika izany ary fandresena lehibe omena eo am-pelantanantsika. Isaorantsika Andriamanitra ry mpiara-mianatra an'ilay sekoly sabata rehetra fa azadiny fa ny fiainam-pivavahantsika dia tsy hoe misy fiantraikany amin'ny tenantsika ihany fa misy fiantraikany amin'ny hafa ihany koa. Andeha azoto hitolonam-bavaka isika ka raha mpitolonam-bavaka i Daniel, raha mpitolonam-bavaka Enoka ary raha mpitolonam-bavaka Mosesy, raha tohizany anarana dia mbo mpitolonam-bavaka koa izao sy anao. Tombo ane ombantsika rehetra ary miraro soanao amin'andrehitra ity sabata ity andeha ho faranantsika amin'ny vavaka dinika misaotra anao na haritra hatramin'ny farany. Andriamanitra rainay any an-danitro misaotra anao izahay fanampafantarinao fa azona hiatao ny ho tahaka ireo mpanomponao izay mpitolonam-bavaka amin'izao andro iainana ankehitriny izao. Koa dia ny fanenao masina no hitahadalana anay mba hahatonga anay ho tia vavaka. Ampio ihany koa izahay mba hanana fahasahiana tahaka Mosesy hivavaka ho an'ny hafa. Dia tandano ny fiainanay aza mahafoana mahasaraka anay. Tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.